Fiadanany tompo tononoko aminao amin'ny alalan'izao video izao. Ary faly aho miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay lohany fiangonan'Andriamanitra izay mbola eto amin'ity tany ity. Ary manasa anao aho hiariva avakamiko hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra alohany anambarako izay tia Jesosy ho ambara eto anio. Hiarivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra avo indrindro, miantso anao aho amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka ny fitarianao satria ianao no Andriamanitra. Ianao ilay tonga nofy tetỳ ambony tany. Ianao Jesosy ilay be fitiavana. Ianao Jesosy ilay nanavitra anay teo ambony hazo fijaliana. Jesosy ianao no nibaiko ahy izara ny fahatsaranao. Anambara izay rehetra nataonao tamiko Jesosy sy tamin'ny ankonako koa. Ka mangataka anao aho Jesosy, oka ilay fanahy masinao hitari-dalanay hiteny amin'ny alalako. Ary mangataka aminao koa aho fanahy masinao hikasika ny olona tsiraray avy. Andray teny avy aminao, andray afatra avy aminao, satria ianao fanahy masinao no mpitari-dalana anay. Ianao no miasa ato anatinay tsiraray avy. Ka mangataka anao fanahy masinao, andray ny kontrolany amin'ny tenako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao mba ho voninahitra ho irery ihany ry Andriamanitra avo indrindra ho. Haleloia. Amen. Ry havana, nanao izao video izao aho satria tonga ny fotoana izay anirahan Jesosy ahy amin'izay iseho amin'ny alalan'ny video. Anambarako, hitantarako izay zavatra rehetra asain'i Jesosy ho zaraiko aminao, na iza ianao malagasy, na metisy ianao, na olona hafa mpiaviana ianao ka mahay miteny malagasy, dia nasain'ny Tompo aho izara izany amin'ny tsiraray avy mba hakasika anao. Satria ry havana, fagagana tsy takatra heverina no mbola ataon'Andriamanitra amintsika zanany izay vonina hiaino azy sy hankatoa azy sy hanaradia azy, dia miteny amintsika tokoa Jesosy, ary miseho amintsika izy. Raha mino ianao, raha matoky marina ianao, fa izy ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra Abrahama, ary Andriamanitra Isaka, ary Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Debora, Andriamanitra Foibe, ary Andriamanitra ireo apôstôly rehetra. Mbola miteny Jesosy hatramin'izao ry havana, fa isika no tsy mino, ary isika koa no manidy ny fontsika amin'ny Jesosy. Ry havana, ny momba ahy aloha dia misy ny efa mahafantatra ihany, fa ho anao izay mbola tsy mahafantatra ahy dia ny anarako Andrianasolo Felisia. Izahako dia malagasy ray, malagasy reny, ary lehibe tany Madagasikara aho. Fa tamin'ny 25 taonako dia nifindra nipetraka aty Belzika aho satria nanambady vazaha, ary mananjanaka anankiroa aho. Ny zavatra niseho ry havana dia efa notantaraiko ihany tamin'ny fijoroana Vavolombelona maro izay efa nataoko amin'ny alalan'ny video, fa feo fotsiny izany dia mivoaka any amin'ny YouTube any, dia anatin'ny Facebook koa Vondrobavaka mihaja Andriamanitra. Afaka ianao miaino an'ireo fijoroana Vavolombelona marobe ireo, ary mbola ho hisy hafa koa izay asain'i Jesosy ataoko. Ao anatin'ireny video ireny dia misy koa ny amin'ny fijoroana Vavolombelona izay any zanako lahy sy any zanako vavy, fa izay ihany zany no niteny satria ireo zanako ireo dia tsy mahay miteny gasy firy. Izay ny mombamomba ahy.
ka anambara aminao ny amin'ny antony tena anaovako video toy izao. Ny fiainako teo aloha ry havana dia tsy mendrika an'Andriamanitra. Anarana fotsiny hoe kristianina, fa ny fiainako dia fiainana maloto. Zany hoe fiainana miara-dia amin'ny Satana. Zany ny fiainako taloha. Tsy afaka afenimpenina zany. Tsy afaka andengaina zany. Fa isika raha tsy an'Andriamanitra tanteraka dia any Satana. Tsy afaka isika mipetraka eo ampovoany. Ka noho izany ny fotoana nanafoazan'i Jesosy ahy, nampahafantarany ahy fa mbola manompo an'i Satana ao anatin'ny fanompoko an'Andriamanitra. Zany hoe mbola mifatotra amin'ny ota ihany aho, na dia efa hoe miteny hoe kristianina ary, dia tsy neken'Andriamanitra zany. Satria tsy tena nanolo tena tanteraka aho tamin'i Jesosy. Marina fa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako aho tamin'ny 15 taonako. Ary vita batisa tamin'ny rano aho. Nefany noho ny amin'ny tsy fahalalako, noho ny amin'ny tsy fampiny ny fampianarana, andeha araky ny fahamarinana sy ny fahamasinana tao amin'ny fiangonana izay nivavahako, dia latsaka tanatin'ny fotaky ny fahalotona rehetra aho. Tena tao anatin'ny fotaky ny fahalotona rehetra. Satria tsy ampy fahalalana tsara ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy ampy fankatoavana an Jesosy ilay Andriamanitra. Fa nieritreritra hoe rehefa nandray an Jesosy, rehefa vita batisa, dia tonga dia vovonjy tsy atopoko. Diso fihevitra aho. Diso fihevitra tanteraka aho tamin'izany fotoana izany. Fa ankehitriny kosa dia faly aho. Satria nofoazin'Andriamanitra tao anatin'ny toromasom-panahy. Ary nosotomin'Andriamanitra tao anatin'ny fotaky ny faharatsiana. Satria ry havana, nampahalalan'Andriamanitra ahy ny lalana marina tanteraka, mba ahafahana hiditra any an-danitra. Tsy maintsy isika tompoko mandeha araky ny fahamarinana sy miaina ao anatin'ny fahamasinana tanteraka, izay isika vao tafiditra any an-danitra. Satria ry havana, ny fotoana naharerakay tao anatin'ny fahalotoko rehetra, tao anatin'ny fahadalako rehetra, no nanatona an Jesosy aho. Nanatona an Jesosy aho hoe, Tompo, inona no ataoko Jesosy, satria reraka aho. Reraky izao fiainana izao aho, reraky ny faharatsiana aho, reraky ny fahadalana aho. Nomeny Tompo ahy avokoa izay rehetra tiako, na inona izany, azoko avokoa. Azoko avokoa izay nangatahako taminy. Azoko avokoa mihoatra lavitra ara ny nomeny ahy. Fa tsy mety tanteraka ilay fifaliana tao anatin'ny foko. Dia teo aho ry havana no nanatona an Jesosy. Kanefany hatramin'ny fahazazako dia efa miteny ahy ny Tompo amin'ny alalan'ny Nofy, sy amin'ny alalan'ny fahitana, sy amin'ny alalan'ny titeny ity, fa tsy miaino aho. Everiko hoe tsy miteny firy Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny teny fotsiny dia mivavaka dia vita izay. Fa noho nefa tena tsapako hoe mila mihitsy aho manatona azy tanteraka, miaino azy, mankatoa azy, mitady azy amin'ny foko manontolo, amin'ny heriko manontolo, izay aho vao tena nahita an Jesosy ary nareny feoany ary nanomboka niseho ny fagagana rehetra. Eny ry havana, mbola miteny amintsika Jesosy, ary io Andriamanitra io dia Andriamanitra velona. Fa miandry antsika izy anatona azy, hiaino azy ary saraka amin'izao tontolo izao. Satria ry havana, Andriamanitra dia tsy miova omaly sy ny eo ary mandrakizay.
Ary ao amin'ny Joba izy dia miteny amintsika hoe amin'ny alalan'ny nofy sy fahitana fa isika no tsy miaino. Ny video rehetra, fijoroana Vavolombelona sy ny teny fampaherezana izay ho lazaiko anao amin'ny alalan'ny video dia amariniko foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria izay no nasain'i Jesosy ho ataoko. Satria ry havana, nalany tompo tamin'ny fiangonana koa aho, tamin'ny fombafomba maro samihafa. Tao anatin'ny fiangonana aho dia tsy nahita an'i Jesosy. Nieritreritra hoe voavonjy satria manao ny asan'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny fahazazana tao amin'ny krismasy, dia aveo tao amin'ny zatovo, dia tao amin'ny tanora, dia korala, dia aveo nitory atraizatraiza. Nefa ny ry havana, izany fombafomba rehetra zany tsy atafidirako ny lanitra hoy Jesosy. Fa mila mihitsy izaho irery no mitady azy manantona azy. Dia anao koa toy izany, tsy izay rehetra ataonao am-piangonana akory. Ny fombafomba rehetra no avovonjenao, tsy atopoko. Tonga taty, no nefa tamin'ny fotoana nanomboka nitady an'i Jesosy aho, dia niditra mihitsy aho ho mpiandry tamina fiangonana fifoazana. Ary tao aorianan'izany, tao aorianan'ny fiangonana fifoazana, niofana ho pasteur. Fa tsy neken'Andriamanitra zany. Na dia vitako ara ny hoe fianarana ho pasteur, nahazo diplôme, tsy neken'Andriamanitra zany. Tsy izany mihitsy nilain'i Jesosy. Efa ela ny tompony teny tamiko hoe milanao tsy ny fombafomba fivavahana akory no atafidiranao lanitra, fa izaho manara-dia ahy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Izay teny tompo tamiko. Ry havana, amin'ny alalan'ny nofy miteny amintsika Jesosy, fa tsy miaino isika. Andao raisitsika ny tenin'Andriamanitra anamarinana izany, fa miteny amin'ny alalan'ny nofy Jesosy. Ary miteny izy mba ivavahantsika, mba iainontsika azy, ankatoavantsika azy, ary koa amin'ny alalan'ny fahitana. Joba 7:30, 4:40 ho raisitsika, ka hatramin'ny 40 ihany. Miangavy ianao aho rehefa amaky ny tenin'Andriamanitra, zay ma tsy nampianarin'ny tompo ahy, dia ampianariko anao mba hampahery anao. Tena hoe raisina tsara ilay tenin'Andriamanitra, enona tsara satria izay no tian'i Jesosy. Alalantsika azy. Dia miteny foana hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Satria azy ny teny. Io izy no manokatra ny fanahiny masina, alalantsika izay tianao ambara. Joba 7:30, ny 4:40 ka hatramin'ny 40. Dia hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany. Dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Raha sondriantory ny olona ka renoka eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy, ka manisy tombo-kase ny fananarany azy, mba ampiala ny olona amin'ny fanaony sy ampifady azy ny firehareana. Miaro ny fanainy tsy ho any andavaka izy, ary ny ainy mba tsy ho voan'ny fiadiana. Amen. Izany ry havana ny tenin'Andriamanitra amintsika. Rehefa matory isika amin'ny alina, hoy ny tenin'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy no tonga manokatra ny sofintsika. Ary ao anatin'izany dia miteny amintsika Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina, rehefa sondriantory ny olona. Isika dia tsy manaraka an'io. Maro be ny tsy manaraka an'io. Rehefa sondriantory ny olona. Maro be ny olona tsy mankatoa an'io. Maro be ny olona
tsy manaraka an'io, tsy mino an'Andriamanitra hoe miteny ny Andriamanitra. Nefa ny ry havana ambarany tsara amin'ny 14 hoe kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra amintsika izany. Dia toy izany ihany ny teny hoe eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany. Tsy tandremantsika izany. Izaho tao anatin'izany teo aloha. Tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra aho. Mampanofy ahy Andriamanitra, mampitandrina ahy amin'ny zavatra ratsy. Fa dia eny dia mbola manao foana eny ihany. Mampitandrina ahy Andriamanitra dia tsy hainoko akory. Dia rehefa voadona ny zavatra mafy, izay vao tonga saina avy eo. Nefa miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny Nofy, amin'ny alalan'ny Tsindrimandry, araka ny teniny eto amin'ny bokon'ny Joba eto. 5:40 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy. Toizako 5:17 ka hatramin'ny 20. Mba hampiala ny olona amin'ny fanaony sy hampifady azy ny firehareana. Miaro ny fanainy tsy ho any andavaka izy, ary ny ainy mba tsy ho voan'ny fiadiana. Tiantsika Andriamanitra ry havana. Tena tiantsika Andriamanitra. Ny 5:40 araka ilay teneniko teo hoe manokatra ny sofintsika izy, Andriamanitra izany. Dia manisy tombo-kase ny fananarany azy. Mananatra antsika izany Andriamanitra. Tena anariny isika mba tsy ho very. Mba tsy ho very. 17 mba hampiala ny olona amin'ny fanaony. Mba hialantsika izany amin'ny fahadalana sy ny ratsy fataontsika. Izay no mahatonga an' Jesosy miteny ao anatin'ny sofintsika amin'ny alina sy mampanofy antsika. Dia hoy teny Tompo hoe sy hampifady azy ny firehareana. Hialantsika amin'ny maha-olombelona antsika sy ny fanaontsika hoe ka izaho zao ihany ny ataoko, zao ihany ny ataoko. 18 miaro ny fanainy tsy ho any andavaka izy, ary ny ainy mba tsy ho voan'ny fiadiana. Tena le aintsika mihitsy no arovan'i Jesosy tsy ho any amin'ny afobe. Satria ilay lavaka teneniny eto Tompo dia any amin'ny afobe mihitsy no very isika raha tsy miverina amin'Andriamanitra. Ka izany ry havana no tenin'Andriamanitra. Momba ny amin'ny Nofy sy ny Tsindrimandry. Ary any amin'ny Joela, bokon'ny Joela, dia miteny ny tenin'Andriamanitra koa. Ho raisitsika izany satria izay ny tenen'ny teny fanahy eto. Joela 3:1 ka hatramin'ny 2 ihany no raisitsika. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanaiko amin'ny nofy rehetra aho. Dia minany ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy. Ny lahy antitrareo hanonofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsako ny fanaiko amin'izany andro izany. Amen. Efa tonga izany ry havana. Efa tonga izany amin'izao fotoana izao. Izany hoe efa mandatsaka ny fanainy amintsika tsiraray avy Andriamanitra. Amintsika sy ny zanakantsika. Amin'ny mpanompo lainy sy ny mpanompo vaviny aminany. Amen. Ho tanteraka aminao ane izany. Misy ny miteny hoe tsy marina izany. Tsy mbola tonga izany ankehitriny. Efa tonga Tompoko, satria ity tenin'Andriamanitra ity izay voalaza eto amin'ny Joela dia efa tenenin'Andriamanitra koa any amin'ny Asan'ny apôstôly. Ndao raisitsika ny tenin'Andriamanitra namarinana izany. Asan'ny apôstôly 2.
ny 17 ka hatramin'ny 18. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aleo raisitsika ny 19. Fa izao ilay nampilazaina any Joela mpaminany hoe, ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanaiko amin'ny nofy rehetra, ary ny zanakalainareo sy zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lay antitrareo anonofy, ary ny mpanompoko na lay na vavy dia andatsahako ny fanaiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Amena. Ry havana, tonga mihitsy zany ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara hoe ny zanakalainareo, ny zanakavavinareo, ny lay antitrareo, ary ny mpanompoko na lay na vavy dia andatsahako ny fanaiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Eny ry havana, ity teny ity dia efa amin'ny testamenta vaovao. Tamin'ny Petera sy ry Jona sy ry Paoly no tanteraka izany. Ka tokony isika ino ny tenin'Andriamanitra. Mangataka anao aho amaky ny Asan'ny Apôstôly 2:2 satria ny zavatra niseho tamin'ny androny ireo apôstôly dia tanteraka ankehitriny. Eny ry havana, satria ao anatin'izany aho, zanako vavoko, zanako lahy, satria nanaiky izahay niova tanteraka anara-dian'i Jesosy, ijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Zay vao nanaiky ny Tompo ametraka ny fanahiny masina ato anatiko. Mila antsika madio izy, mila antsika mandeha araka izay tiany izy, fa tsy izay tiantsika intsony. Raha mbola izay tiantsika no ataontsika sy tanterahantsika tompoko, dia tsy toetra ao anatintsika mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra, tsy toetra ao anatintsika mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra. Raha maloto isika, ilay Tompo isika adio. Raha mbola mitoetra isika ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny avonavona, ao anatin'ny fangalarana, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny loto rehetra, dia tsy afaka hitoetra ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra, satria tsy masina isika, mitaky fahamasinan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Mitaky fahamasinana izy. Testamenta vaovao manambara koa fa isika no tempolin'Andriamanitra. Zany hoe isika izany tokony ho masina satria Andriamanitra masina, ka hitoetra ao amin'ny tempolo masina. Isika tsiraray avy no atao hoe tempolin'Andriamanitra, fa tsy ny fiangonana trano, fa isika tsiraray isam-batan'olona. Andao jerentsika ny amin'ny Korintiana Faharoa manambara izany. Korintiana Faharoa 4:9-10. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe onina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Haleloia. Izay tenin'Andriamanitra izay ry havana manambara fa isika dia tempolin'Andriamanitra, ary tokony ho masina isika, satria Andriamanitra masina. Ka raha hitoetra ao anatintsika Andriamanitra, dia olona masina no itoeran'Andriamanitra. Olona tsisy loto no itoeran'Andriamanitra. Olona voadio. Ry havana, izay no zaraiko aminao anio. Amin'ny manaraka aho anomboka hijoro Vavolombelona, anambara ireo zavatra maro nataon'ny Tompo tamiko sy nasehon'ny Tompo tamiko ary tamin'ny ankonako koa. Ka mampaherenao aho tompoko anio, hitady an' Jesosy, anaton'azy hivavaka aminy, ametraka fanontaniana hoe efa masina ve ianao?
efa mendrika ve ianao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy eo anatrehan'olombelona? Aza mijery olona intsony fa mijereva an' Jesosy, satria izy no idirantsika any an-danitra. Izy irery ihany no anokatra ny varavaran'ny lanitra ho antsika. Izay vao tafiditra any an-danitra isika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Iary vavaka isika tompoko. Jesosy sotranao Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao tompo tamin'ny fotoanan'io, satria Jesosy ianao no nanatrika anay teto. Ianao Jesosy no niteny tompo izay tokony ambara amin'ny vahoakanao. Jesosy malalo, mangataka aminao aho raha misy Jesosy anomboka iaino anao, ametra-panontaniana amin'ny fiainany hoe ho tafiditra lanitra ve izy raha ho avy ianao Jesosy, na hialy eto ambonin'ity tany ity izy, dia oka ianao Jesosy amaly azy. Oka ianao Jesosy amaly ny fivavaka an' Jesosy. Tahaka ny namalianao ahy tompo. Tompo, ho avy ianao, ampiakatra ny fiangonanao. Tompo, ampiomany mandrakariva izay. Ampitandre mandrakariva izay Jesosy, satria araka ny teninao hoe ny velona mbola manana fanantenana tompo, fa ny maty tsisy fanantenana intsony. Jesosy, atolotra anao ny dera, ny haja, ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny aharo mandrakizay tory. Haleloia. Sotra Jesosy. Amen.